tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampivaliana lehibe indray no miara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny manolotra anao izao fandaharana izao ary manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany fandaharana izay atolotra anao amin'ity andro an'ity. Herinandro vaovao indray no nomenantsika dia fanaraka izany izay manolotra anao amin'izao herinandro izao sy ny fandaharana rehetrarehetra ary manasa anao mba hiaraka aminay hatramin'ny farany amin'ny fandaharana izay atolotra mandritra n'izao herinandro izao izay imbanjinantsika lohahevitra vaovao indray. Ny lohahevitra izay imbanjintsika ry havana dia lohahevitra indrindra mahakasika ny fifandraisana mahomby eo mpivady. Izay no imbanjintsika mandritra n'ity herinandro ity. Mino fa tena alinanao izany satria anisan'ny maizy azy ny fanambadiana izany atao hoe fifandraisana izany. Ary hitantsika tokoa fa be dia be ankehitriny ny olona izay tsy afaka mifandray intsony noho ny amin'ny antony zavatra maro samihafa dia ao anatin'izao herinandro izao zany tsika dia hiresaka fotsiny mahakasika izany hoe ahoana ny atonga ny mpivady tena afaka mifandray, azo mivady atao tsara ve izany hoe mpivady mahay miresaka, mahay mifandray, mahay mifanakalo hevitra, mahafantatra tokoa hoe izao zavatra mba hiandrasany ity vadiko ity, izao zavatra tediaviny ity vadiko ity. Ahoana ny atonga an'izany? Zavatra telo ary no jerentsika amin'ity andro an'ity mba hatonga ny hoe fifandraisana mahomby sy ny fifandraisana tsara eo am-mpivady. Ny voalohany dia izao, raha tianao no hanana an'izany atao hoe fifandraisana mahomby sy tsara indrindra eo aminareo mivady izany dia mila manokana fotoana ianao. Izay ny zavatra anankiray. Tena mila manokana fotoana ianao. Ny fotoana aloha izany zava-dehibe. Ilay fotoana izay hitenenana. Tena ilaina io. Misy fotoana izany ianao tena tokony mba miresaka amin'ny vadinao. Misy olona tena miteny izao teza hoe za tsy te hiresaka aminy intsony. Dia efa tsy aombonao vinanao ny fifandraisanareo. Tsy entinao vinanao ny fifandraisanareo. Fa nareo izany raha te hifandray ary raha tianao tena ho tsara ny fifandraisanareo dia mifampiresahana aloha. Tena hoe ianao aloha mila mivonona ianao hiresaka amin'ny vadinao. Ary io fampiresahana io dia izao, jereo ny fotoana mamety ity fotoana ity ve tena mba mamety hiresahako an'ity zavatra anankiray ity amin'ny vadiko. Mila fotoana izany satria ny zavatra rehetra ny soratra masina dia samy amin'ny fotoanany avokoa. Ao ny fotoana hitenenana, ao ny fotoana anginana. Fa izany koa dia tena midika hoe misy zavatra mety hoe afaka miresaka amin'ny vadinao ianao fa tsy mety amin'iny fotoana iny hiresahanao azy an'ilay zavatra anankiray tokony mba ho resahanao. Ohatra, andenga mba hitentsika zanam-behavany ampiasana ny vadinao. Reraka be. Ndre tsy maninona na lehilahy io na vehivavy, reraka be nisy zavatra mety problème be tany ampiasana tany. Fa ianao koa nisy problème be tao tokantranonareo tao. Nareo tsy maintsy hiresaka. Fa tsy voatery tonga dia le problème akory no resahana. Fa raha vao le problème tonga dia resahanao tonga dia mihidy avy hatrany ny fifandraisanareo roa. Ary tonga dia tapaka avy hatrany izay mety hoe mba ho zavatra fahafinaretana amin'ilay fihaonana avy any ampiasana. Izay zany ny zavatra anankiray hoe jereo tsara ny fotoana rehetra hiresahana zavatra amin'ny vadinao. Fotoana mety ve io? Ohatra rehefa ao ambony fandriana, mba fotoana manahoana izany, mba fotoana iarahana tena mba fotoana mahafinaritra dia tokony zavatra fampiresahana eo zavatra mahafinaritra. Ohatra ihany koa ny fotoana fisakafoanana ohatra dia tokony mba hoe ny tsiron'ny sakafo izany no tena raisina eo ambonin'io latabatra io. Dia tokony tsisy resaka problème mihitsiny eo amin'io latabatra io zany fa tena hoe manoka fotoana ianao mijery fotoana hafa ianao mba hiresahanao tokoa amin'ilay vadinao. Fa raha vao miresaka fotoana ihany koa tsika ao anatin'izany atao hoe fifandraisana dia mba manana koa fotoana hiainona an'ilay vadinao. Indraindray tsy te hiaino azy satria mety manana an'ilay fomba fiteny izy tsy mahasarika anao, tsy mahaliana anao, mety manorosory anao. Izany rehetrarehetra izany koa dia tena mila hialanao izany zavatra izany satria tsy mampahomby ny fifandraisanareo. Ka raha tianao ahomby ny fifandraisanao amin'ny vadinao ny zavatra anankiray tsy maintsy ataonao dia mba manokana fotoana ianao mba hiaino azy ianao vadiny tena mila manana an'izany atao hoe faharetana miaina. Dia tsika vehivavy ny tena teneniko amin'io satria tsika vehivavy tsy manana faharetana miaina ny vadintsika indraindray. Ary tsy mety amin'ny fifandraisana ireny hoe mbola tsy tapitra akory ny zavatra teneniny dia efa fantatro ny zavatra tianao teneniny. Tsy mety no vinanao amin'ny fifandraisana izany. Fa enoy hatramin'ny farany na dia efa fantatrao ary na dia efa nieritreretinao ary enoy ary azo atao ilay mody miaina.
fa tsy mety amin'ny fifandraisana zany fa tena sarobidy eo anatin'ny fifandraisana le hoe manoka-potoana ianao iainona ny vadinao, manam-paharetana ianao iainona ny vadinao, ary indrindra ianao lina eo amin'izay zavatra teneniny vadinao. Rehefa izany ny zavatra misy de efa dingana anankiray lehibe zany eo amin'ny fifandraisana. Fa ajery ny zavatra faharoatsika ankoatra ny fotoana de izao fifampitokoisana. Ny zavatra anankiray tena ilaina eo am-pivady zany atao hoe mpivady mifampatoky zany. Raha tena te hifandray de tena tsy maintsy mifampatoky. Tsisy fifandraisana azo aorina ao anatiny tsy fampitokisana. Mila mifampatoky ny mpivady, ary anisan'ny mampivady ny mpivady io atao hoe fifampitokisana io. Be de be nefa ankehitriny ny mpivady tsy manana an'izany atao hoe fifampitokisana zany intsony. Lehilahy tsy mahatoky ilay vehivavy tsy mahatoky ilay lehilahy, tsy mifampatoky ary mifampiahiahy. De rehefa izany ny zavatra misy de tsy mandeha ny fifandraisana. Ankana de mba hiresaka azy, satria ny tenentsika misy fotoana ifampiresahana. Rehefa vao tsy misy n'izany atao hoe fifampitokisana zany de mieritreritra ianao fa na manao blaka ny vadinao na mandainga ny vadinao, de efa tsy ho tafitanao vinanao fifandraisana sy ny zavatra tianao teneniny. Ary rehefa mba te hiteny ko ianao de be ny olona mpivady le miteny za tsy hiteny aminy intsony fa iny nge na ho teneniko ary ve iny de io ve. Zay zany de efa tsy misy fampitokisana zany zavatra zany. Zany hoe mba te hiteny amin'ny vadinao ianao, mba te hanitsy ny vadinao ianao nefa ianao tsy mahatoky azy aloha ianao hoe iovana izy rehefa mba teneninao hoe tsarovy fa mety le fomba fiteninao na le fotoana ny teneninao zay le fandray daholo ny zavatra jerentsika eto no tsy nety de nahatonga le tsy tafita ny zavatra tianao tenenina tamin'iny. Fa raha ohatra apetraka ao tsara kosa ny hoe mahatoky ianao fa fotoana tena tokony iresahanao aminy mba hizaranao zavatra anankiray ity fotoana ity de mety hanova azy zany. Zay zany ny zavatra anankiray hoe mila mahatoky ianao fa afaka miainao anao le vadinao. Fa ianao koa de mila mahatoky fa afaka miteny ny tsy mety aminao ny vadinao. Zany indraindray tsy mba hananatsika mihitsy zany hoe ny vady engeny tena afaka miteny ny zavatra tsy mety indrindra ataotsika, satria ny vaditsika no teny iray ihany amintsika. Noho izany raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataonao de tokony vadinao no samanitsy ianao. Nefa be de be no tsy samanitsy an'izany satria mieritreritra hoe tsy kery zany zavatra zany, tsy manandrara hafa tsy manaratsy, tsy manandrara hafa tsy mitsikera. Rehefa izany zany ny zavatra misy de tadidio fa tena mitondra ho amin'izany atao hoe tsy fifandraisana zany, ary mitovana amin'ny fahalavona ao anatin'ny tokantrano. De be ny tokantrano potika vokatry ny hoe tsy mifampatoky tsony ny mpivady. Noho izany averiko ito indray zany. Raha tiana tena hoe hitoetra ao anatin'ny tokantrano zany atao hoe fifandraisana mahomby de avereno ary apetrao tsara ny atao hoe fifampitokoisana. Fahatelo farany ho jerentsika amin'ity andro anio ity de ny hoe mpivady tena mangarahara. Ilaina eo mpivady zany hoe mangarahara zany. Zavatra tsy de misy zany ankehitriny. Toa ohatra ny samy manana ny azy. Kinafinafina ny be de be mifamatotra tanteraka na atao hoe mifampatoky sy ny atao hoe mangarahara. Rehefa tsy hainao no mizara tanteraka ny fiainanao sy mampiseho ny fiainanao manontolo amin'ny vadinao de tsy mangarahara nareo mivady zay. Be de be ohatra ny vehivavy tsy samy teny amin'ny vadiny akory na de izay zavatra ilainy ary. Manafina amin'ny vadiny. Indrindra rehefa hoe tsy mitovy hevitra izy. Eto de miteny ohatra za zao mpitandrina de be ny vehivavy any anatin'ny fiangonana any tsy mivavaka ny vadiny. De eny hatramin'izay rakitra tao ary sy izay adidy atao ary de afenina ary tena langaina mihitsy amin'ny vady satria te hanao any amin'ny fiangonana. Nefa le vady ao anatin'ny tokantrano mety tsy mety de tsy hipetraka tsony le atao hoe mangarahara. Tsy mety zany zavatra zany. Laingy zany zavatra zany, fitaka zany zavatra zany. Ary zay no averimberina eto amin'ity fandaharana ity tenenina amintsika rehetra hoe ilaina zany mangarahara zany eo mpivady. Fa rehefa mpivady no tsy misy mangarahara eo amin'ny fiainany, tsy afaka mifampatoky izy. De tsaroana tokoa ange zay namoronan'Andriamanitra ny mpivady fa nataon'Andriamanitra mitanjaka. Zany hoe misy zavatra tsy hitan'ny olona aminao io, vadinao rery ny mahita azy. Miaiky zany miaraka amiko ianao noho izany ny zavatra rehetra zay mety hitan'ny olona nataonao tokony mba hitan'ny vadinao zany, satria zay le nitanjaka
ny tsy azon'ny olona jerena aminao ary azo ny vadinao jerena maika mo fa zay zavatra rehetra ataonao be dehibe ohatra any amin'ny fiaraha-monina any tokantrano na de ny karama mivadiny ary tsy fatany akory ary na de ny karamany ary tsy fatany vadiny akory zany ve ny mba mangarahary de mety anana fialana be dehibe tsika kare ohatr'zao sy ohatr'zao fa izao tsy mahomby zany ny fifandraisana rehefa ohatra ka tsy mipetraka io matao hoe mangarahary io ka raha tianao tena angarahary ary ny andeha tsara ary ny fifandraisanareo de ataovy mangarahary ny amin'ny fiainanareo ny amin'ny resa-bola resaka namana resaka fianakaviana resaka zavatra maro samihafa ao anatin'ny tokantrano voafetra moa ny fotoanantsika fa amara-parina sady ho resantsika mandritra ny terinandro itsiny amin'ny resaka fifandraisana zavatra telo no jerentsika androany mba tena matotra tokoa zany fifandraisana zany ny zavatra voalohany de ny resaka fotoana tena hoe mila manoka-potoana isika mba hifampiresahana mba hifandraisana anatin'ny tokantrano mila manoka-potoana hitenenana de mila manoka-potoana mba hienona faharoa ny jerentsika teo de ny resaka fampitokisana zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano sy ny ankonana zany eto hoe mpivady mifampatoky zany mba hanana ny ankonana fampitokisana farany jerentsika teo de ny hoe mpivady mangarahara amin'ny zavatra rehetra ataony misy tokoa ankehitriny zany ady amin'ny kolikoly raha iady amin'ny kolikoly tsika tokony ao anatin'ny tokantrano ny adina amin'izany voalohany satria any tokantrano ny be kinafinafina be tsy fahamarinana amin'ny zavatra zay ataon'ny mpivady zay ary ny fandaharantsika tamin'ity androny ity mametraka ny veloma mandram-piona mirary sy indrindra indray amin'ny manaraka tokantrano mikorotana vady maditra zanaka sarotra dezaina arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina andraisanao torohevitra vahaolana Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo Pasteur Dyna